lundi noir tamin'ny 9 janoary 2024 12 taona dia oriny tsy mbola voalohan'ny fanjakana malagasy ny onditra ho an'ireo miarambony. Fiainam-pirenena tsy mandeha amin'ny laoniny miantso ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana ny FFKM. Ambatondrazaka manjaka ny alabotry mpangalatra bisikileta iray saika niarana fitsaram-bahoaka. Tompoko lasy sy tompoko vavy ankafaliana sy ankaravona indray nitsidihako ny tokantranonao amin'ity arivariva ity tonga soindrainao atao anatin'ny fampirahalam-baovao ny fahitalavitry ny MPS manasanao mpanajana sy ampitiavana indray ary anaraka izany hatramin'ny farany. Fa tsy takona afenina intsony fa tsy misy mandeha amin'ny tokony ho izy ny raharam-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Manoloana izany indrindra dia nivoaka tamin'ny fanginany androany ny FFKM ary ny fanadihadiana entiny miala ranomana teo amin'ny sariny toky Ramarla. Lohahevitra enina izay ahitana ny kere, ny fandriam-pahalemana, ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny tontolo iainana sy ny seha-pihariana samihafa ary ny fampihavana-pirenena no velabelarin'ny fanambarana navoaka ny teo anivon'ny fiombonan'ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara na ny FFKM ny 4 janoary lasa teo. Raha mikasika ny kere manokana dia nanamafy ny fanentanana ireo fiangonana sy ireo fikambanana mpanao asa soa izy ireo ny amin'ny tokony hijerena hatrany ireo mpiray-tanindrazana any atsimo. Nanao antso fanairana ny fitondram-panjakana izay tompona andraikitra voalohany amin'ny fitsinjovana ireo vahoaka malagasy tsy ankanavaka kosa izy ireo hitondra vahaolana maharitra nampiana ireo kere any atsimo ireo. Raha tsy haivina tokoa mantsy dia ireo fikambanana iraisam-pirenena isan-karazany toy ny USAID izay vatsian'ny gouvernement amerikanina vola no tena manohana ireo vahoaka any atsimo ireo hatreto. Anisan'ny noresahana tao anatin'ny fanambarana io ihany koa ny lafin'ny fahasalamana ka notsindriana manokana tao anatin'izany ny resaka COVID-19. Ankoatra ny fiatrehana ity valanaretina ity dia novakiny teo anivon'ny FFKM Pantsilana fa tsy ampy ary tsy mazava ny tatitry ny gouvernement mikasika ny fitantanana ireo fanampiana. Anisan'ireo fototra mahatonga tsy fitoniana eto amin'ny firenena nefa izany satria miteraka alahelo sy fifandrafiana eo amin'ny samy olom-pirenena araka ny nambaran'izy ireo hatrany. Manao fanentanan'izy ireo noho izany ny amin'ny hanaovana fandalinana vaovao momba ny fitantanana ny resaka fahasalamana mba hisitraka fitsaboana fehiny fahamarinana sy azo ianteherana ny vahoaka malagasy rehetra. Hita taratra fa anisan'ireo nataon'ny fitondram-panjakana ho ambany zavatra ihany koa ny resaka fanabeazana raha tsy laza afa-tsy ny zava-manjo ireo mpianatra mivoaka eo anivon'ny École Normale Supérieure. Nambarany teo anivon'ny FFKM fa ny fanomezan-danja sy fanatsarana ny lafin'ny fanabeazana no antoka voalohany anomanana ny taranaka olom-pirenena vanona. Natsidika ny teo anivon'ny FFKM atao anatin'ny fanambarana io ihany koa ny mikasika ny fanondranana ireo harem-pirenena toy ny volamena sy ny andramena izay tsy ny malagasy rehetra no misitraka azy. Tsy voaela akory izay no nisy ilay raharaha volamena 7.5 kilao izay niteraka resabe teto amin'ny firenena kanefa toa tsy hita akory izay tena toy ny raharaha hatreto. Ilaina hoy izy ireo ny fanavaozana ny politika mpanjakana amin'ireo sehatra ireo mba samy hisitraka ny akanton'ny haren'ny tany ny malagasy rehetra ka hitondra fivoarana sy fampandrosoana azo tsapain-tanana eo amin'ny fiainan'ny tsirairay. Tsy kely fa lehibe indrindra ny resaka fampihavana-pirenena izay no amafisiny ireo mpitondra fivavahana fa lala tokana hitondra fitoniana sy fampandrosoana eto Madagasikara. Ho andiako ho any isika atao anatin'ity vaovao manaraka ity satria dia raikitra indray anisa vorovoro tany diako tany omaly alina toy ny fitokonan'ny mpianatry ny UNS tany atoerana moa no antony ity fihetsiketsehana omaly alina ity ary andrera ny fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindra-tsary ny Matteo Prince. Andiako amin'izao fotoana izao ny mpampianatra Dr Solofrene ka napita fampitam-baovao tamin'ireto mpiara-miasa amin'ny ireto. Mihitatra kehitriny ny savorovoro taoriny fitokonana ny mpianatry ny UNS any Antsiranana ary nitohy hatry ny alina izany. Izany hoe ny miaramila no mandidy manapaka ao po basy nandrisy ny alina ray manontolo fa ninjehana amin'ny mpianatra ary torabato ny avalin'ny mpianatra tanapolo. Toy an'le tabataba teto am-pefolo amin'ny UNS izy io satria efa mataonany na ny mpampianatra aza manana contact amin'ny professeur be dia be any ary namako anankiray tena akaiky dia professeur René Rasolofo ny antso nandrisy ny alina hoe raha be aty prof fa mba ampitao amin'ny mpanao gazety inona ho any tena zavatra miseho any
toute la nuit izy tsy nitrahatra mibasy ary fanenjehana mpianatra. Ny mampalahelo izy izy tsisy rano, tsisy jiro. Amin'ny andro maizina nefa zany izy no mitifitra zalahy, dia mitifitifitra fotsiny ohatran'izao. Zay mihetsika dia mitifitra. Ary ao anaty université na gendarme na miaramila na iza ao anaterana sakafo tsy rariny intsony ny zavatra miseho aty. Vidim-pianana aty izy tsy takatry ny aina intsony satria tapaka ny lalana. Ny avion vitsy ny tonga, ny camion raha mpitatitra entana tsy vitsy kely sisa sa mitatitra. Dia mitombo be mihitsy ny vidin'ny PPN aty, 5000 ny kapoakambary aty zao izy. Ka eritrereto amin'izany. Ny mpampianatra efa tsy mandray karama. Izahay mpanabe ny mpianatra raha teo tsy afaka mianatra. Occupé ny miaramila, ny université sy ny lycée. Ary nanomboka teto Antananarivo izy io, mitatra hatrany Diego izy io. Ary tsy mety tsondra zavatra miseho zao. Tsy tatiny vahoaka tsony. Tsika miteny zao vory ny olobe ao Atsiranana. Anapaka hoe inona ny zavatra ho atao fa tsy taty tsony ny fiainana eto Diego. Mbola tsy tena miravina tanteraka hatreto ny olam-pianatry ny UNS amin'izao fotoana izao. Fantaona no vaovao fa ny olan'ny mpiasa eo anivon'ny sendika kosa dia tsy mbola voava hatramin'izao fotoana izao. Vao mainka ary mihamafy ary miseho amin'ny endriny hafa indray ny atsonjay miatra amin'ny mpiasa eny anivon'ireny orinasa ireny araka ny fitarainan'ny mpitarika sindikalista iray. Ary indray ary mifanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsariny Matteo Prince hatrany. Miseho amin'ny endriny hafa indray ankehitriny ny olan'ny mpiasa malagasy eny anivon'ny orinasa maro raha tsy laza afa-tsy ny eto an-drenivohitra. Raha araka ny fanazavan'ny filohan'ny randrana sendikaly dia manao toy vakana ny fitaraina mpiasa tonga eny anivon'ny sendika amin'izao fotoana izao. Mizaka mafy ny mpiasa noho ny tsy fandraisana ndraikitry ny mpitondra fanjakana. Tsy mety van'ny mpitondra mantsy ny olan'ny inspecteur du travail malagasy ireo ka manana roatra izany ireo mpampiasa. Tena lasa ohatran'ny asa hoe inona ny mahatonga an'izany fa lasa ireo mpiasa tranainy zany amin'izao fotoana zao dia lasa zavatra kely tsisy dikany fotsiny dia efa mitadiavany orinasa mandroka zay ny asa ve hoe reny tranainy reny efa be karama ve sa hoe ahoana marina ny fiheveran'zareo azy fa zay zao nitanay olana be zay tonga ao aminay eo amin'izao fotoana zao ary isaritana ny sainy ny eo amin'ny fanjakana sa ve misy an'ity le hoe zareo ao amin'ny inspection travail izay manao an'io fitokonana io dia zay ve ny mahatonga ny hoe manao lasa ohatra hoe manaroatra an'izay ny any amin'ny orinasa satria tsy misy mpitsirika izy tsisy mpanara-maso ka zay zany misarika foana e ho an'ny fanjakana hoe tokony mijery ihany fa manana io no an'zareo amin'ny inspection travail io zareo satria raha ho an'ny syndicat sy ny mpiasa ny inspection travail zany tsy maintsy reny ny autorité izay fanjakana manafana mamaha ny olana eny amin'ny orinasa sy ny mpiasa dia amin'izay fotoana zay ihany koa ny taritanay ny sain'ny mpiasa hoe tsika tokony mitambatra tsara tsika ary mifanentana ho amin'izay fidirana syndicat fa tsika hoe inona zava-misy eny hitondrantsika nyreny olan'ireny eny amin'ity toeram-piasana ka tsara tsika rehetrrehetra tsy misalasala tsony betsaka no mampatahotra tsisy tokony atahorantsika tsika eto amin'ny randrana sindikaly fantatsika fa nahazo niny trophée ny Nations Unies ny au commissariat iny hoe meilleur défenseur droit de l'homme 2020 izay tanjaka ao antsika hoentsika zany ahafahantsika manao an'izay tontolo izay miaraka amin'ny mpiasa rehetra. Nisy fiovana ny etra tsoahana amin'ny karamam-piasa ka tokony homaily tsara ny mpiasa manoloana izany ho hiatrany ity filohan'ny sendika iray ity. Nisy niny fehezan-dalàna mikasika n'le hoe niova ny fomba fikajiana ny etra amin'ny karamatsika zany hoe isika zany lasoatsy dia misy zavatra miova ny anatin'ireny bulletin de paie reny dia tsara tonga mianatra n'ireny tsika manatona ny syndicat afafantatra mianatra n'ireny zany inona to satria miova le izy hoe raha ohatra ka 350 000 ariary ny karamanao dia 0 ariary ny etra raha 351 000 ariary ka hatramin'ny 400 000 ariary dia 500 000 dia 5% dia raha ohatra ka ny 400 000 makany amin'ny 600 000 dia 15%, ohatra ny 600 000 dia 20%. Reny zany mila haitsika tsara reny mba tsy famaliana amin'ny mpampiasa, mba tsy tenitenenana foana ihany koa nefa hoe ahoana ny volanay ohatra zao tongava mianatra an'izy reny.
fa voantsy fandriam-pahalemana kosa indray dia mirongatra ny alabotry ao Ambatondrazaka amin'izao fotoana izao. Androany dia toeram-pivarotam-panafody iray no nisehoana halatra bisikileta, sarina tamin'ny alalan'ny ireny caméra de surveillance ireny moa ilay olon-dratsy ary saika niara ny fitsaram-bahoaka. Ary ny fanadihadiana eo amin'ny fanadihadiany Niry Randrianarivony MPS Ambatondrazaka. Tovolahy iray manodidina ny 30 taona eo no saika niara amin'ny fitsaram-bahoaka noho ny halatra bisikileta izay nataony teo anivon'ny toeram-pivarotam-panafody iray eto Ambatondrazaka. Tsy ho sambana izy no nanao izao asa ratsy izao fa fanindiminy raha araka ny fitantarany ihany. Toy ireo olona andeha hividy fanafody ny fihentsiny io maraina io. Kaikao izy dia mitazona carnet dia nanontaniako zany nareo moa zany ao farmasia no elaela vao misokatra dia samy tena andrasina foana izy dia teo dia nisokatra farmasia dia nandeha nakany izy. Rehefa samy tafiditra ao anatin'ny efitrano-pivarotana ny olona rehetra dia mivoaka tsy moramora indray izy ary mibata izay bisikileta azo bataina ao ivelan'ny toeram-pivarotana. Soa ihany fa misy irony caméra de surveillance irony ilay ivitoeram-pivarotam-panafody ka tamin'ny alalan'izay no nahafahana nanaraka sy nikaroka ity olon-dratsy ity. Asa na tsy azony olona ny fisian'izany fa dia mbola saika andeha amerikeloka indrainga satria ny fanehitra tamin'ny olona mpiasa eo anivon'ilay farmasia izy dia ny andalana ary dia natao avy hatrany ny fisamborana. Taorin'izay ria natolotra ny eo anivon'ny mpitandro ny filaminana eto Ambatondrazaka ary taoriny fanadihadiana nafantarana fa dia tonga hatrany Ambomandroso ampitandrefana ny fitondrana ny bisikileta halatra izay ataonyity tovolahy ity. Fa vao ny trangam-piarahamonina kosa indray no antsika maneho ny fiarahana amin'ity hariva ity. Ramatoa 3 no saron'ny mpitandro filaminana noho ny fampisaviana izay nataon'izy ireo tamina zazalahy kely vao efa taona monja. Ary ny fanadihadiana entin'ny Njavandriamahefa teo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Lonolony sy fialonana tamina fianakaviana iray mipetraka ao am-pifiloha Modorano no antony nanampozinany ireto ramatoa ireto zazalahy kely iray vao efa taona monja ka nitarika tamin'ny fahafatesany. Raha loharambavao dia ny volana Oktobra lasa teo ilay zaza no efa narary ny fahaseporana ka noentin'ny ray aman-dreniny teny amin'ny mpitsabo ary nandanina vola aman-karena. Sanahitana fahombiazana nefa izany fa vao may ny ombo hatrany ny aretina ka nefara tamin'ny fahafatesany. Niayay tamin'ny fomba nahafatesany ity zanany ireo ray aman-dreny ary nanantona manam-pahefana nilaza fa misy olona tsy mifankahazo amin'izy ireo ary mety ahinany na misavo ilay zaza. Nidina teny fotony ny mpitandro filaminana ka fantatra fa ramatoa miisa 3 teo amin'ny manodidina ihany no nanome pozina ilay zaza. Niaiko ny eloka vita ny reto farany ary nilaza fa tamin'ny alalan'ny bizoky misy pozina no namisavian'izy ireo ilay zaza tsy manatsiny. Tao anatin'ny famitorana ihany koa no nahafantarana fa tsy io zaza io ihany no efa nanaovan'izy ireo izao asa ratsiny izao fa efa nisy ireo olona hafa nitondra takaitra ka tao ireo lasa malemy ary nisy ihany koa nefa namony ainy. Nampidirina ponjavozamankena tamin'ny mora moa ireto ramatoa ireto rehefa avy natolotra ny fitsarana omaly raha ny loharambavao hatrany. Fa ho tanterahana ny 9 febroary ho avy izao nietsika fifiamparabana natratry ny taona vaovao izany hoe ity taona 2024 ity ho an'ireo mpikambana eo anivon'ny onjam-peo miara-manonja izany afaka mandeha amin'io avokoa moa ny rehetra araka ny fampitam-baovao. Ary ny fanadihadiana entin'ny Njavandriamahefa teo amin'ny sariny Tahirinaina Ranarina. Araka ny fampitam-baovao vao raha eto am-pelatànana avy amin'ireo tompona andraikitry ny onjam-peo miara-manonja dia azonao alaina mamaim-poana ety hanosopatra foibe toeran'ny MPS ny badisa manokana tsy maintsy hoentana amin'ilay fitsangantsanganana amin'ny 9 febroary ho avy izao. Tsy maintsy manana io badisa io avokoa izay andeha rehetra ary tsy maintsy misoratra anarana avokoa. Tsy voafetra ny olona afaka maka io badisa io fa kosa tsy maintsy misoratra anarana ety amin'ny MPS na nisy olon-tena aza no maka sy manoratra anarana ho hatrany fampitam-baovao. Isy ny fiara iombonana hitondra ho an'ireo izay andeha ary ireo fiara manokana na moto dia tsy maintsy maka autocollant ety amin'ny MPS hatrany ho hatrany ny fanazavana. Izay ny amin'iny fa ivadika eo amin'ny vaovao malaza maneran-tany kosa isika tonga nanatitra ny taratasy fiampiangana any Donald Trump teo anivon'ny teny merandolona tao États-Unis omaly ireo mpikambana vaovao miaraka amin'ny filoha Joe Biden izany noho ny fanakorontanana nisy sy fandrombana atao amin'ny tranoben'ny Kongresy moa tao États-Unis no voalaza fa antony izany. Njavandriamahefa Toky Ramarola. Dans un silence très solennel,
Les 9 élus démocrates désignés par Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants. Telo herinandro taorian'ilay fanakorontanana sy fandrobana nisy tao amin'ny tranoben'ny Congrès tao États-Unis dia tonga nanaritra taratasy fiampangana ny filoha Amerikanina teo aloha Donald Trump teny anivony ny teny miran'olona Amerikanina omaly ireo mpikambana vaovao miaraka amin'ny Joe Biden. Donald Trump izay voalaza fa tompon'antoka voalohany tamin'ny fanakorontanana nisy tao Capitole ny 9 janoary lasa teo iny izay namoizana in'olona mihitsy. Araka ny loharambavao dia ny 7 febroary ho avy izao no hanomboka ny fitsarana Donald Trump. Ity farany araka izany no filoham-pirenena Amerikanina voalohany hiakatra fitsarana tao arian'Andaoza ny trano fotsiny Washington. Itsy ankilany dia manay mafy ny mety isian'ny korotana indray ny sasany amin'ireo olona ao an-toerana satria mbola mafana tanteraka ny toedraraha misy ao États-Unis amin'izao fotoana izao. Protect and defend the Constitution of the United States. Donald Araky ny famantarana manokana teo iny dia hiditra ato anatin'ny vaovaon'ny politika indray isika amin'ity vaovao manaraka ity. Feno 12 taona katroka androany ilay raharaha lundi noir teto Madagasikara. Mbola tsy mikatona ny fery ho an'ireo nialambona tamin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2024 iny araoary ny fanadihadiana teo amin'ny sariny Mathieu Pressy. Andro malika teo amin'ny tantara Madagasikara izany 20 janoary taona 2024 izany. Fotoana iray ihany koa na mahafan'ny mpanongam-panjakana tamin'izany fotoana ny tantaran'i Madagasikara voarakitra tao anatin'ny haino amanjerim-panjakana. Nodoran'ireo milaza fa mila fanovana teto Madagasikara mantsy ny haino amanjerim-panjakana ary mahay hototony avy tao avokoa ireo tantara sy ireo atao tantaratasy ary ny fitaovan'ny RNM sy ny TVM hatramin'izay. Tsy niona tamin'izany fampitehana ny tantara izany ireo fanetry-ben'ny firenena fa nanomboka teo ihany koa ny fandrombana sy ny fampitehana ary nandoroana ireo orinasa mampiasa olona maro toa ny orinasa Tico, Magro Tanjombato, Beoririka ary Akorondrano. Anisan'ny lasibatra tamin'ny fanampotehana sy fandorana toy izany ihany koa ny MPS teto Anosipatrana. Taorian'ny fanonganam-panjakana ny taona 2024 dia nisy ny tondrozotra izay nisoniavin'ireo mpandraraha izay niara-ny fandrombana sy ny fampitehana sy ny filohan'ny tetezamita tamin'izany. Fanome onitra ho an'ireo tompon'ny orinasa voaroba ireo ny fitondram-panjakana malagasy. 12 taona teo aoriana nivoaka ny tena marina ary fantatra fa ananan'ny orinasa Tico onitra mitetina 500 miliara ariary mahery ny fanjakana malagasy izay tokony alohan'ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Ka izay itodiana indrindra mpitondra fanjakana hoe irosoy ny tena fampiavana pirenena araky ny teniko teo satria mbola ao ny alahelo ao ny lonilony ary tao rehevery fananana ka rehefa natao sonia rehefa ny fanarahany rehetra tamin'izany fotoana izany tao anatin'ny tondrozotra dia tokony hirosona ary tao anatin'izany nananganana ny CFM izay efa nanao ny ainy-tso-zavatra ihany koa ny aino namolavola amin'izany resaka hoe fomba hirosona sy fanatanterahana an'izany fa inona sisany nandrasana ny didy fampiarana tokony niraisy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Araky ny teniko teo mbola mampatsiahy ianareo ny filohanareo amin'izao fotoana izao mpitarika ny tiako tenena fa filoha-pirenena ankehitriny no mpitarika ny hetsika tamin'izany fotoana izany ka dia mba tsy ho tara loatra. Mbola mba tsy isiny zany valifaty sanatry ny vava amafana ny lolony mariny tsy anadino izahay tsy anadino satria mafy ny nentinay tamin'izany ny fahadisoanay tamin'izany fotoana dia satria izay anisan'ny tompony andraikitra na tiako Madagasikara rantsana tetia miboribory tany fahadimy na tetia nivony fokotany misy anay mafy ny ainanay tamin'izany na mivady aman-janaka hatrany am-pianarana fa dia nefa araky ny teniko hoe amafana mafahatsika mitodika any amin'ny fampandrosoana mitodika amin'izany teny hoe fihavanana zany eo nivon'ny fiarahamonina tsy misy raorao ary sy ny fifandimbiasa pahefana amin'ny alalan'ny fifidianana dia takina aminareo mpitondra fanjakana ankehitriny ny anataterahanareo ny zay voasoratra sy ny zatra rehetra nataony rehetra sonia na vondrona toko politika ny firahamonim-pirenena asa izy adolony nanao sonia tao anatin'izay taterao fa mbola tsy tara taterao fa mbola tsy tara izany nataony rehetra sonia zany fa araky ny teniko hoe tsy janona mandrakizay amin'ny fitondrana ianareo. Tsy mbola voafafa ao am-pony malagasy ny zava-dozany tranga noho inetraketraka tamin'ny 20 janoary 2024 iny. Mbola tandra-vadikoditra amin'ny malagasy ny takaitra lalina nateraky ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2024 iny ka izao fantrana lalina izao ny vokany noho ny fitiavan-tenan'olombitsy
ka nandrombaka fahefana teny Andalambe. 12 taona teo arina. Anisan'ny firenena matra indrindra eto ambonin'ny tany Madagasikara ary anisan'ny tondra ity firenena ity amin'izany laza ratsy izany iny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2024 iny. Fa tsy tapitra hatreo akory ny raharaha volamena izay tratra tany Afrika Atsimo indy na dia somary nangingina aza izany tato anatin'ity herinandro ity. Androany dia nampiantso mpanao gazety ny mpahay lalàna iraisam-pirenena iray nitondra fanazavana sy ny heviny momba ity tranga mampalahelo ity. Raha ohatra ny ary ny fanadihadiana entiny Mathieu Prince. Nangingina tato ato ny raharaha mikasika ilay volamena izay tratra taty Afrika Atsimo iny. Mahagaga ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana sy ny mpomba azy. Satria raha nolazaina fa avy amin'ny antoko-panohitra ny tomponantoka tamin'ny fandroanana iny dia nangina tanteraka izy ireo taoriny dia delegasiona malagasy tany Afrika Atsimo iny. Inona ny tena marina? Inona no antony hampangina tampoka ireo mpomba ny fitondrana malagasy? Tsy tokony efa ho fantatra ve ny anaran'ireo olona tompony volamena 770 kilao mahery iny? Vomipoka mihitsy le raharaha dia izay nangatana mangataka aminareo CIA, mangataka anareo Interpol midiro satria aminay dia hoe affaire politika ihany izy ka ohatrany tsy dia matoky loatra izay asinareo narehan'ny teny an'izany hoe aza atao extradition mihitsy ireo olon'ireo satria témoin clé reo ka mangataka aminareo satria tsy dia crédible loatra ny fitsarana ety amintsika. Profon'izany dia hitanareo tsara tsika indray no mandeha miaro andry zareo sady miporter plainte tsika contre eux mitory azy no en même temps tsika mandefa avocat hoe hiaro azy mitaky ny fiverenany etc. Zay dia tena karazana hoe ozy ny teny baiko hoe on se donne en spectacle devant le monde entier. Tena homason'izao tontolo izao dia hoe fa inona loatra ary ny tediavin'ireto malagasy reto. Tsy aleo izy ihany en terrain neutre ange izy izao amin'ny 1er février izao dia andeha ny fitsarana ho hitantsika eo ny donneur d'ordre ange fa zegny ny tokony ho fantarina voalohany hoe iza nanome baiko. Raha izy telo lareo dia efa niteny izy hoe iana naniraka anay, iana naniraka anay, folona romby fony eo mbola tsy fantatra foana izy ny donneur d'ordre. Donneur d'ordre ange le miteny hoe andana atero ty zavatra tsotra n'izy zany amiko aloha tsotra be hoe iza hoe andana atero reto zavatra reto any Afrique du Sud ny lalanareo dia makany Dubai nareo. Iza ny teny an'izany, iza naniraka, dia la atao hoe donneur d'ordre. Ny hirariny maro dia hivoaka avokoa ny marina rehetra momba nyity raharaha fandroanana volamena antsokosoko tany Afrika Atsimo saika noentina tany Dubai ity. Fa manona indrindra ny fanaratsiana sy fanelezana vaovao tsy marina mikasika ireo solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tamin'ny anarany antoko timma ao anatin'ny tambajotra tserasera izao dia nitondra ny fanazavany androany solombavambahoaka Maître Antra Razafimanatsoa sy ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tany Ambatondrazaka Fidèle Razalapierre. Aroro ny fanadihadiana nataony Njavan-Dremahefa teo amin'ny sariny toky Ramarla. Voatsela akory izay no nisian'ny fandarana miara-manonja dia hitantaratra sady ny tsy fanjakan'ny ekipa ny fanjakana ny demokrasia eto amin'ny firenena. Hanika fanelezana vaovao tsy marina sy fanaratsiana sisa no paikady entin'izy ireo manakona ny tsy mety eto amin'ny firenena. Miakatra faratampony ny tsy fanjakana ny demokrasia. Maly zay mianadahy reto dia tsy kakaka nome fotsiny. Nahita ny fihetsiky ny andaniny hoe ohatra io fa manamarina le zavatra tenentsika hoe handrovitsy io fanjakana io. Ary rehefa mandrovitsy io fanjakana io dia efa niteny zay tamin'izany fotoan'izany hoe rehefa mandrovitsy io fanjakana dia reto avy ny ataony. Hanao fanenjehana mahery vaika an'izay olona aya iny na atahorany eo amin'ny fanehoan-kevitra kialaza marina sy amotsipotsitra ny tsy mety ataony. Ary anosipotaka an'ireo olona zay tsy zakany sainy amaneritrerin-dreo amin'ny karazana zavatra maro samihafa izy. Ny fandarana miara-manonja izay samy manatsikafona ireo afera maloto eto amin'ny firenena. Ny mba hain'ireo mpanaradia amin'ny fitondrana kosa dia mialokaloka anatin'ireny konty faika ireny entina hanaratsiana ny mpanohitra fotsiny ihany. Interview. Tsy matohina anay ireny zavatra ataonareo ireny raha io le averiko eto le zavatra nyteneny Komaly hoe c'est la vérité qui blesse. Fa aminay le zavatra lainga ka tsy mampiotso-bolo anay akory na dia kely ary. Verina any aminareo fotsiny reny ça se retourne contre vous. Verina any aminareo reny ka zavatra tsara marina dia izao hoe
zavatra efa orchestre nge efa fantatray zany efa niteny nge zay hoe misy fivoriana ry fivoriana ry atao ahoany reo olona reo atao ahoany io député fidèle io atao ahoany io maître Iantro io atao ahoany de rehetrarehetra mpanentana rehetrarehetra sy mpandray fitenenana eto amin'ity radio miaramanonja ty efa vonona amin'izany zay ary efa fantatray loatra nareo fa zao fotsiny le izy atsika mahafantatra izahay eto mahasamy seho vatana mahasamy seho tare tsy miafina anatin'ny compte fake fa nareo rehetrarehetra miafakafina ambadiky regny compte reny raha mahasamy tsangany raha mahasa de mivoa ao anatin'ny regny compte reny avoay le proof i compte renanay fa nareo fantatrareo fa tsy manana an'izay nareo dia otrareny ny zavatra atao ambany dia ambany fa zay moa zany tsy anaraka nareo hidina any ambany ihany ny ahetry no asandratra ary ny asandratra no ahetry zay fotsiny tsotra be le izy sy tompoko vavy netiko manakatana ny fampalalam-baovao amin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana ihany koa ny mpanao gazety sy ny teknisiana izay niara-nisalahy ka nanantotosa izao fampalalam-baovao izao mametraka ny velomary ho an'ny raha-pitsondray tompoko lasy tompoko vavy